Endry avy malalo amin'ny tompo ry mpianakavo finoana ho ampitombona amintsika neny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika ary ampifaliana no hiara-banantsika natratra an'izao andro alahady voalohany amin'izao volana faraika amby folo volana novambra taona 2024 izao. Zava-dehibe izany hoe nahazo famondram-pontsika tsiraray avy hatratra sady an'izao volana famaraparanana ny taona izao. Ten'Andriamanitra dia milaza mandrakariva fa rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana mikororoka mitady ampiherikerika atsika tsy fantohantsika amin'izao fisorona masina Fotoam-pivavahana izao. Andeha hiaraka hiondrika hivavaka tsika afahantsika mandidy mandroaka mandoro mandevona ny asan'ny devolo sy ny asan'ny maizina rehetra tsy hanana hery sy fahefana eto amin'izao vavahadin'ny lanitra izao. Hivavaka isika. Miantso ny anaranao masin'izay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Sotranao fa marina indrindra ny teninao fa tsy misy afaka manatona raha tsy efa nitao miraiko nitao amin'ny hero ny fanahinao masin'izay Jesosy. Tsy navelanao ny tarehdretra tany amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy tany fa nivimbinanao sy ny tantananao Jesosy. Ankehitriny Jesosy araka ny teninao fa rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia io koa Satana mikororoka mitady ny fomba rehetrarehetra entina perikerehana anay tsy fantohanay amin'izany fivavahana amin'ny fanoloran-tena ho anao izany. Araka ny teninao Jesosy, roay toerony devolo fahavalonareo dia handositra anareo satria miherina tahaka alimana mitady izay ho arapany. Araka ny teny mpameza-pahefana izay fanomenao anay Jesosy manao hoe izao famantaran'izao nanarak'izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray mena rany izy. Ary na dia misotro afa mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ho hery sy fahefana velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Loha mpiandro loha ny fiangonana. Nazonay manangana ny tananay ho sabatra mahery vaika. Andoro andevona andrava ny asan'ny devolo sy ny asan'ny maizina rehetra. Ho kalanoro ny vazy mazazavakondrano. Dorana sy levona kapaina amin'ny afo-mason'i Jehova. Hidina indavaky ny hery maritra mandrakizay. Fa na mamitaka rehetra tsy anakety sy anapahefana eto amin'izao toerandao. Afatitra amin'ny rano Jesosy maina indavaky ny hery maritra mandrakizay. Any anjara toerinareo Satana devolo. Fa any Jesosy zay, fanay mason'i Jesosy no mandrakotra anay. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy amin'izany hery sy fahefana nomenao anay izany fa ny tananay nitsangana dia ho sabatra mahery vaika afo masina andoro andevona ny fahavalo rehetra. Ankehitriny dia rakofo ny rano ao masina nisambatan'olona tsarary avy. Hatraty ambany hatrany amin'ny farandriana ambony any amin'ny 4e étage any Jesosy.
raha kofondrano masina sy ny fanahinao masina izay ka oka ny fanahinao masina ny bitsika ao anatinay ahafahanay mifantoka amin'izao fampiampivavahana dia asan'ny lanitra zao misaotra Jesosy asoniavina amin'ny rahanao masina izany vavaka izany aleloia amen andetsika riavana ny mevonahitra le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary ao arinany famezam-boninahitra dia homantsika ny salamo fahatelo amin'zato mendrika indrindra zany nazahotsika n'izao andro alady voalohany amin'izao volana novambra taona 2024 zao salamo fahatelo amin'zato ny andino voalohany sy ny andino fahavalo no mantsika dia ny ao arinan'izay dia nira fiderana ao amin'ny firana FPVM faharoambe folo Jehova oderaina ianao ny andino voalohany sy ny faharoa dia vao hivavaka fiderantsika ary tsy hipetrakintsika raha tsy vita zany vavaka fiderana an Jesosy Kristy tombo zany andehany me voninahitra le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka isika voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any haleloia masina 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 Jehova tompony maro enkiny voninahitra ny tany rehetra amen salamo fahatelo amin'zato ny andino voalohany ka hatramin'ny andino fahavalo iarahantsika manandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe misaoran'i Jehova ny fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaoran'i Jehova ny fanahiko ary aza misadononao ny fitahiany rehetra zay mamela ny helikao rehetra zay manasitrana naretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka izay manarina fanondram-po sy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandranao moty indray toy ny any vory mahery Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mifahoriana efa nampafantatra Mose sy ny lalaka-lehany izy ny zanak'Israely nampafantary ny asany mamindra fosy miantra Jehova mahaposady repamindram-po amen Jehova oderaina ianao ny andino voalohany sy ny andino faharoa Oderaina iana mankalazaina ny anarana izao rehetra izao manajana maraina io mandrakiza maraina io mandrakiza Jehova oderaina iana mankalazaina ny anarana izao rehetra izao manajana maraina io mandrakiza maraina io mandrakiza anzakana sy tompo masina devena erampony asina izao rehetra izao miana maraina io mandrakiza maraina io mandrakiza Jehova oderaina iana mankalazaina ny anarana izao rehetra izao manajana maraina io mandrakiza maraina io mandrakiza andeha hindrika hivavatsika riavana mariky ny fanazantsika ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra avipetraka izy kanefa dia hivavy-jery miaino ary mijery ny fotsika ary ny fivavakatsika tsiraray aby hivavaka isika mbola miantso ny anaranao masina izay ry Jehova Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao le Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra ny zanak'Israely Andriamanitra arany avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka lahy tokana malalanao izay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny fery midera mankalaza mitsaoka manome voninahitra ny anaranao masina izay Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra velona anao amin'ny mahatompony tompo sy mpanjaka ny mpanjakanao marina tokoa ny tenin'ny soratra masina fa Andriamanitra avipetraka ianao kanefa dia manetry tena hivavy-jery mijery sy mitsinjo ny alainay zanak'olombelona isan'andro midera anao izay mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao masina Jesosy
tsy aiza fa eto amin'izao toerina zay efa natokana hiderana iantsona ny anaranao Masina zao vavahadiny lanitra eto Jesosy misaotra anao tamin'izay rehetra nifimbinanao sy ny tantananao ny fiainana tamin'iny volana lasa iny tsy mahatao anatin'ny fahadalana izay Jesosy tsy mahatao anatin'ny fahotana izay Jesosy tsy mahatao anatin'ny tsy fahamendrehana izay Jesosy tsy mahatao anatin'ny tsy fahavitana ny asanao zay Jesosy fa marina ny tenin'ny mpanao salama manao hoe indray mpimaso ihany ny fahatezeranao kanefa mandritry ny andriainana kosa ny fankasitrahanao sy ny famindramponao aminay zanak'olombelona mpanolota misaotra lehibe dia lehibe anao amin'izany Jesosy tsy hampanay fa matoa izay mijoro eto amin'izao vavahadiny lanitra tranonao Masina tempolinao Masina zao sy noho ny herinaina ny tanjakaina ny fahaizana mampahalalana ny vola mikarena sanatria izany Jesosy fa nola herim-pitiavanao Jesosy misaotra anao tsy nijery ny fahadalana ianao fa namindra fo taminay isan'andro Jesosy mideranao mankalaza anao Jesosy ireo olonao Masina ny an-danitra any ireo anjery lanitra ireo kerobima ireo serafima ireo olombovony zay efa natateraka ny fiazakazany tetỳ amin'izao tontolo izao voambarany soratra Masina fa nofafalao ny ranomaso rehetra amin'ny masony fa ny an-danitra any tsy misy tomany tsy misy kikika tsy misy fijaliana intsony fa fiainam-piderana mandrakizay mirondrona tahaka ny varatra enay kosa Jesosy any olombelona mandeha tany mpanota voambaranao zany ny anaranay Jesosy satria tsy misy marina na dia iray aza kanefa Jesosy mba akasitrao fa hindrana amin'ny fomba an'ireo olonao Masina ny an-danitra an'izay Jesosy manao hoe Masina Jehovah tompony maro enkiny voninahiny tany rehetra amen. Afaka mahazo toerana isika fiangonana. Endry mpianakafo finoana zava-dehibe zany fiderana an'Andriamanitra zany tonga sady ny fotoana zay andrenesantsika ny hafatra zany zay hoentiny mpaminaniny amintsika hoentiny dada amintsika amin'izao andro faraparan'ny taona zao inona ny sitrapon'i Jesosy ho tonga amintsika tsirairay aby mba fahatsika mandray an'izany amin'ny fofeny fitiavana ary ampanetretena sy amin'ny tahotra sy ny ovitra dia andesika angataka ny talidalan'ny fanahy Masina amira fa 700 ny andiny faharoa ihany ry Jesosy mitenena araka ny fombanao fa voninkiainanao izay andao hitsangana indray tsika hitsenahantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Voninahitra leo an'Andriamanitra lay ambony indrindra lay Masina indrindra lay mahery indrindra lay tompony hery sy ny fahefana na ny any an-danitra ny etỳ an-tany hifarana ny taona Jesosy tsy ho ela mahatsiaro mangitakitaka izay so tsy tanteraka ny afatra ao tamin'ny taona lasa rehetrarehetra angataka anao mba ho any aminay mifananao Masina rehetra mba hamperitreritra anay hampandiny tenanay hampibebaka anay amin'izao faraparany taona izao dia mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Amen. Napetraka isika.
jerentsika ny bokyny Isaia. Isaia toko 30. Isaia toko 30. Raisika manomboka eo amin'ny andininy 920 ka hatramin'ny 720. Isaia toko 30 ny andininy 920 ka hatramin'ny 720. Miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no fahazavan'ny olona dia ho tahaka ny fahazavan'ny masoandro. Ary ny fahazavan'ny masoandro dia fito eny ka ho tahaka ny fahazavan'ny fotoana amin'ny andro amelezan'i Jehovah sy hanorotoroanany olony sy hanasitranany ny fery tamin'ny namelezany azy. Indro avy lavitra any amin'ny anaran'i Jehovah, mirehitra amin'ny fahatezerana izy, sady midonaka amin'ny setroka be. Ny molony dia feno fahatezerana ary ny lelany tahaka ny afo mandevona. Ary ny fofinainy tahaka ny rika manafitra avozona, hanasivana ny firenena misivana fandevonana. Ary isy lamboredy mampivily eo mivalinranony olony. Ary ny hira ataonao dia tahaka amin'ny alina fitandremana ny andro firavoravona. Ary ny hafalian'ny fo dia ho tahaka ny olona mandeha omba amin'ny feo tsodina ho any atendrombohitry Jehovah dia any amin'ny vatolampin'i Israely. Amen. Ray Masina na Masina na amin'ny fahamarinana mitenonao ny fahamarinana. Amen. Eny tompoko, ifarana ny taona tena mamperitreritra, tena mamperitreritra anareo mihitsy ny mba handraisanareo tsara ny tenin'ny Tompo hatramin'ny volana Janoary hoe taona ny 7 zao hamely mahavariana ny meritreritra n'izany rehetrarehetra zany. Tsaroanao ve fa isan'le voasivana tsara ianao, mpanompo tsara, mpanompo mahasoa, sa isan'le sivana ratsy dia ho ianao hoe rehefa ratsy ahy zany latsaka ho an'ny sivanao. Zay ny eritreretinao, efa ratsy ahy zany ka alao ratsy any. Fa tsy tiany Jesosy zay e. Manala baraka azy mihitsy ianao tsara, manala baraka azy mihitsy le efa nifidy ianao izy, nefa ianao very. Efa niara-niasa taminao izy, nefa ianao tsy mpanompony. Manala baraka azy mihitsy zany. Asa dininao zay e. Sa hoe hipetrapetraka amin'izao miala tsiny mihitsy amin'ny teny zany. Sa hoe hipetrapetraka tahaka izao fotsiny, tsy zany. Kefa ratsy ahy zany ka, mpisotro toaka ahy zany ka, mamilava ahy zany ka, tsy azo tenenina amin'ny ditra isan-karazany. Anona ianareo zany e, za ty aza mifampiteniteny. Zany le eritreretanao azy, tsy zany fa manala baraka azy ohatra ny zanaka ao an-trano, lasa ny vary lavo dia miteny ratsy any any miaraka amin'izao tontolo izao sy ny mahajalambo to azy.
dia ozy ianao hoe voalohany marobe nefa teo amiko ny teny hoe tsy zakako tsy ny dada esoriko tsy ho zanako vitatra any amin'ny tribonaly tsy mandova na inona na inona na inona fa betsaka ny manao an'izany fa tezitra misafoaka manoloana ny ditra ny zanany zay ny atoko hoe manala baraka azy dia ariny zay a dia lasa amin'izay jerentsika ny ao amin'ny Amosa toko 7 zany Amosa zany a any amin'ny pejy 2:852 Amosa toko 7 manomboka amin'ny andininy 2 hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy na dia mibosesika ho any amin'ny fena tsy hita azy izy anona nalan'ny tanako azy na ohatrany hoe zamo ny tena mamoy fo tsy tia atso zany Andriamanitra hibosesika ho any amin'ny fena tsy anona kako azy anona kako anao Jesosy atao inona ampieritreritra anao zany toizina ary na dia miakatra ho any an-danitra azy izy anona ampidinako azy soverinao voaloha edy rehefa very a dia very ary na dia mihery any amin'ny tampony Karmela azy izy any hitadiavako sy hangalako azy ary na dia manafy tena any ambanin'ny ranomasina azy izy mba tsy hitan'ny masoko any no andadiko ny menarana ka hanaikitra azy zany tompoko manala baraka azy tadiaviny io somadinonao tadiaviny io olona manala baraka azy io ary tsy amelana io fa tsy apetrapetrany amin'izao ny tompo dia efa nilaza tamintsika daholo zay lavo izy a arenina efa nanao zany ve ny olo e amin'ireny nofy alefeto reto na nofy adata fa ny vadiko zay tsy mivavaka lasa ny varilavo ianao manofy anio ny tenenina Jesosy hoe io ny adidinao teneno izy anaro izy fa raha tsy vitanao zany ianao ilay zanaka tsy nahavita azy ilay mpanompo tsy azo nirahana tsy nitokisana dia ianao ny mamay voalohany aza dino zany misy ara olona isan-karazana samy hafa ny hevitra misy azy sasany silamo maniratsiratsika dia ianao amin'izay no manofy ianao a mandehana anao mandombaravarana aminy resy ho lahatra izy fa tsy mety fivavahanareo io dada masika be ne zany olo zany ianao nitokisan'Andriamanitra hoe ataovy io fa tsy manao ianao mpanompo tsy mahasoa ianao amin'izay fotoan'izay aiza nefa ny elanao izy soratra masina mianamiazakazaka mamony tena azy ianao any amin'ny fena tsy hita voalao afaty fa tsy vitako zany any no akako anao fa minino ny tiany tsy vita ariko zay no fiteniny
jereo nisy le Isaia teo, Isaia toko 70, Isaia toko 70, iverina kely amin'iny tsika. Manomboka ny 9:20, Isaia toko 70, 9:20, manao hoe: ary ny fofonainy tahaka ny rika manafitra vozona. Fofonainy fotsiny dia tahaka ny rika zany tongatra any amin'ny tendanao. Manasivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana izy. Ho levonina fa tsy hoe latsaka fotsiny eo, alainy dia alevoniny mpiteny. Ary ty isy lamboridy mampivilivily eo mivalany ranony olona. Fantatry hoe lamboridy atao amin'ny soavaly? Iny nampivilivily anao ohatr'izao akipilipiliny tahaka an'izao ianao. Tsy vanik'olona ianao zany na ny fianaranao. Eo ka tsy mety afa-panadinana, misomotra kilasy tsy mety afa-panadinana, tsy afa-panadinana. Miteraka sy manambady, izay manambady tsy miteraka. Zany ny fiainanao, miodikodina. Lamboridy mampivilivily anao, la ny andro aty ianao fa tsisy vanina izay rehetra ataonao. Miteny amin'izany amintsika rehetrarehetrarehetra mba samy atsaro tena daholo hoe dada anareo ane zany. Jereo tsara tany ambondry ny fe teo tany Dego dia hanokana any ambondry ny fe zay. Zoma zay mahariva efa miray alina Jesosy no vaza be tao amin'ny efitranako fa tena niorokoditra daholo mitenako ray manontolo. Roay ranona tsy hanao iraka tsony fa masika. Jesosy ozy nieritreritra voamaly anona tamin'ny olona io, nampibebaka tamin'ny olona io, fa ianao hony tsy mety miangonao am-piangonana. Tsy marina zany dada. Ianao ny iraka mahita fa misy ody ao an-trano ao amin'ny alitara, zany hony tsy diranao ao. Adidinao aneo zany raha misy ody eo da atsovy daholo ny namanao, andao fafana mandidy Jesosy ainganadaingana. Tsy marina zany dada. Petraka milaza fa ianao zany milaza amin'ny marina, zay milaza amin'ny marina. Tsy marina zany, pasterany tsy tia natsoko pastera, tsy mbola niangona zany io pastera hatram'izay nahiraka anazy. Fa izony zao fa lehibe, izony tsy azo tenitenenina. Efa sendra efa samy hafa. Io ariny anao Jesosy, zay sisa mivavaka nataoko. Nialiny niany Jesosy dia esory io, tsy mila an'io tsony aho. Ary ny tena olana ao ampabe masy be ao anaty fiangonana tahaka an'izao nitenenana an'izany. Fa nangiritsina daholo na pastera nefa mety hiraka rehetrarehetrarehetra. Jesosy ahoana? Tomany ny vadiny, tomany ny zanany. Ka Jesosy mijery an'izany, ny anodikodina anao mihitsiny ianao tsy miasa. Na mitomany ary mivady aman-janaka ao, vita fotoam-pivavahana, miazakazaka izy fona dada fa nandaika taminao jereko fotsiny. Fona fa nandaika taminao
fona ampanandagna tamin'ny paster oka zay jesosy fa aza depotena oatra zany ny fenako alana barakata anaty vahoaka mihitsy apaster fona paster tara loatra manina tsy voateny taminao a dia efa nitsotra ianao raha pitso sabotsy raha pitso lahady sabotsy zay raha pitso lahady a mbola anala anankiray koa jesosy satria nahoana ilay tendry faneva nalefan'i jesosy tany dia hoe hanaraka izay lazain'i Jehova petsipetsina daholo ny mpitory-tendry mpampianatra fa ny dikan'izany hoe hanaraka izay lazain'i Jehova ianao ane zany ianao anaraka sa tsy anaraka peny jesosy amin'izay a président synodale mihitsy a roana tsy mahazo manao président synodale tsony a mandrak'izay efatra zay président synodale nalany tsy miasa tsy manao ninoninona zareo ty fiangonana ty ho a efa 20 taona nisy nyty fiangonana ty tsy mbola nahavidinareo na vato ray ara na ny fiangonana na ny synodam-paritany anakaiza daholo vola rehetrarehetrarehetra fananganana ho an'ny toby aiza daholo zany aiza mararinareo tsisy marary akory eo nefa ianao maka vola foana ho an'ny marary manao rakitra fahatelo ho an'ny marary nefa tsisy marary eo hitan'Andriamanitra ane zany hitan'Andriamanitra zany 20 taona veto ninanao an'ity fiangonana trano azy teny eo a olona avy any Tananarivo e nalahelo izy dia nanao ty trano azy ty tafotaolona ohatr' zany ny avony ohatry ny tiany atsembonao amin'ny andro mafana mbola tsy niova ihany 20 taona nanao mipilipitrany sy ny dalazy olona avy any Tananarivo e sedra nandalo nalahelo fa inareo teto inany nataonao mantsy amin'ny président synodale eo a masy mba okeo leseny jesosy teneny zany mba ho fantatrareo a fa tsy maintsy manaraka zay lazain'i Jehova isika tanko nanindrika daholo mpitandrana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra da ianao an'izany ay jesosy ty tena tsy misangy tsy misangy mihitsy vo vita ny fotoam-pivavahana dia ho lasan'ny lefa i pastera vadin'ny pastera président synodale tomany be ny gogogogo be inona ny mampigogogogo anao inona ny mampitomany anao eto ty vola ny président ny volanareo synodam-paritany jereko mitondra ny RMM mpanao contrôle ny volantsika azafady kely firy ao an-tanany synodam-paritany zao 13 millions de francs firy sisa ny vola tanana 250 000 francs fa anakaiza ny vola pastera ho a miaraka amin'ny RMM tsy zany fa mbola manao hôtely manko zao ny fiangonana dia lasa nampiasain-dramatoany daholo ny vola 13 millions 250 000 sisany eo zany ny fomba nareo isan-taona eny pastera maka vola aloha dia ao no alaina ary aiza raha le vola leo le nalaina samborona eo anaovana hôtely dia tokony miverina ny 13 millions ny fiangonana zay ambo no anareo madama mikarakarahan'izany pastera zany ny fiainanao madama mitondra ny synodam-paritany madama koa mitondra ny vola zay jesosy mitondra eo roay
tsy mahazo manao président synode de partant ntsony mandrak'izay fa ny latsaham-baratra na mpitandrana na ny iraka zay vao ny azakazaka anakany amiko daholo ny pastera hoe misaotra data misaotra data misaotra data fa hoana mahampijaly anay ry zalahy io hampijaly ahoana tsy mahazo manao candidatura momba ny synode partant raha tsy efa pastera nianatra D2 fa ny lehilahy rehetrarehetra ty aminay 10 taona 12 taona 14 taona efa D1 tsy alefa ny anarana manao D2 amin'izay izy ihany ho ny président synode partant ny vehivavy rehetra na lefa nanao D2 daholo satria ny vehivavy tsy mahazo manao président synode partant zany hitan'Andriamanitra zany na dia miafina any ary ianao hoe tsika fonony ary ao am-piangonana mihitsy nasain'i Jesosy ilazana an'izany rapana fotoana fotsy isa dia baika izany farany taona izany mba mieritrereta daholo misy asain'i Jesosy miteny amin'ny vadiny tsy mivavaka so tsy vita ny anjaranao so tsy nivavaka ho any inona koa ny vavahako an'olo tata voalohany sy faty amin'ny adalana any zany angano ny antson'Andriamanitra anao ho azany eo anao amin'ny farany taona anga ianao ihany zaka ny vokana ianao sy ny zanako ao mampatahotra zany rehetrarehetra sanka dia tsy ametraka anareo amin'ny tahotra aho a fa ndehantsika hivavaka hamaky ny bokin'ny Daniela toko 7 bokin'ny Daniela toko 7 a no hovaka itsika mba hamperitreritra atsika tsirairay avy Daniela zany a page 827 720 hamperitreritra atsika tompoko hampibebaka atsika tompoko fa ny zavatra tokony nataontsika tsy vitatsika Daniela toko 7 manomboka amin'ny andininy 4 dia manaraka ianareo ny anaran'i Jesosy ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra aho ka nitsotra zay nitsotra indrisy Tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina ny fenekena sy ny famindram-pony ho an'izay tia azy sy mitandrina ny didiny efa nanody izay a sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina eny efa niala tamin'ny didinao sy mifitsipikeo zahay ary tsy noenonay a ny mpaminany mpanomponao tanosany mba eritreretra zany lazain'i Jesosy atsika teto foana amin'ny FPVM hatramin'izay so tsy miaino ny mpaminany mpanompon'Andriamanitra isika izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay a sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra anao ny fahamarinana Tompo fa anay kosa ny fangahiaizana tanosany mangahiay eo ianao zotrany tsy mahita lalako mbana intsony tahaka ny amin'izao an'izao dia ny amin'ny Joda sy ny mponina ny Jerosalema ary ny Israely rehetra na ny akaiky na ny lavitra dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroanao azy noho ny fahadisoany izay nandisony taminao eny anay ny fangahaizana Tompo dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay satria
efa nanota taminao izay. Antompo Andriamanitra kosa efa mirampo sy famailan-kelika. Soa ihany, soa ihany raha mbola mahazo famindrampo ianao mangatah mafy amin'izany ianao satria efa niodina tamin'izay ka tsy neny ny feon'i Jehovahandriamanitra mba handeha araka ny lalan'ny izay nasainy napetraka ny mpaminany mpanomponao teo fovoanay. Toizatsika ny 5:10 ko ankehitriny Tompo Andriamanitra izay mitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanana mahery, ka manao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao. Efa nanota izay, efa nanao ratsy izay. Tompo mifona aminao aho araka ny fahamarinana ireo rehetra. Aoka ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao ho an'i Jerosalema. 5:20 Andriamanitro atongilany ny sofinao ka mienoho ny mpanomponao. Jereo fahafoananay sy ny tanana izay natsoina ho any amin'ny anaranao, fa tsy amin'ny fahamarinanay nandoharanay ny fivonanay eo anatrehanao fa amin'ny alehibe indrindra fonao. Izany tompoko, vavaka, fonana, fibebahana. Dia reo amin'izay ny toko 10 eo ambany kely io. 5:20 toko 10 5:20 hoe arisy indray nanana endrik'olona nanendry ako dia nampahery aho ka nanao hoe aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana no ianao mahereza mahereza. Ary efa niteny tampo izy dia nianahery aho ka nanao hoe aoka iteny ianao tompoko satria efa nampahery aho. Tsisy afa-tsy ny fifonana aloha, dika ny fifonana hoe le nataonao ahy Jesosy nasianao nataoko tsy vitako, ataoko rapitso ihany. Izay Jesosy vao miteny hoe ry malala. Tsangany hivavaka isika. Jesosy, nambarako ny teninao, nambarako. Olona miasa ny tianao, mpiandry miasa ny tianao, tsy olona miangona fotsiny fa miasa, mandray ny hafatrao, mandray ny baikinao. Zany ny olona tianao, zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Nambarako ny teninao Jesosy, ka dia petrako aminao ny sisa rehetra. Angataka amin'ny famindramponao mihitsy fa 2 volana ane sisa. Ahoana ny endriky ny fitsaranao anay, ka dia mba mamindrafo aminay mba hahatonga sainanay zay voalaza teo. Ny anaranao Jesosy ny angatahako izany. Amenina. Petraka isika. afahantsika misainsaina n'izany tenin'Andriamanitra zany, ary afahantsika mitondra ny tenantsika tsirairay aby hifona hibebaka eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo dia mendrika indrindra ny hira 8:20 ao amin'ny firana FPVM. Zanahy tsy mba tia ny fahaverezako sy ny fahaverezanao, ny fahaverezantsika tsirairay aby, fa izy dia mitady asa anao mba hifona hibebaka eo anatrehandao, hitsangana avy hatransika, ny lorantsika, ny fotsika, ny fanahintsika, manoloana n'izany hafatra Jesosy zany amin'izao farany taona zao hoe inona ny asa tsy vitako Jesosy amin'ny mampanomponao anahy, tsy mimpanompon'Andriamanitra ihany fa zay rehetra misorotena kristiana fifoazam-panahy andao samy hifona sy hibebaka eo anatrehan'ny Tompo mba tsy hahazo an'izany famaizan'Andriamanitra zany tsika. Zanahy tsy mba tia ny fahaverezanao, ny 5 voalohany ihany.
zao fiafaran'ny taona zao avatry ny tompo Jesosy Kristy tamin'ny voalohany taona hoe taona ny 7 an'izao taona zao ro volana lasaka sika dia hivalina zao taona zao inany mba vitako tsy vitanao andehtsika hifona sy hibebaka ary samy andiny tena eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo hivavaka isika misotranao Jesosy fa mbola afaka nanokatra ny vavanao ianao nampiasa ny mpaminaninao ianao Jesosy ahafahanay mandiny tena sy mibebaka eo anatrehanao menatra sy mangay izay maheno an'izany afatrao zany Jesosy fa toadinina ny tenin'ny soratra masina fa miasany tahotra sy niovitra tanteraka ny famonjenanareo menatra sy mangay izay maheno an'izany fa mpanomponao nefa ny dia masika miondrinao ianao nefa ny teny mandrakariva manao hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay ao aminareo mitandrina azy tsy antery fa misy sitrapo araka an'Andriamanitra ny mifanohatra tamin'izany ny vitanay satria masika loatra tamin'ny ondritra dia malahelo ianao Jesosy mianka ny ondrinao ankehitriny amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy mandinika anay tsara riaby ianao ny amin'ny toe-po sy ny toe-pananay mpanomponao Jesosy toadinina ny nampianarinao anay manao hoe eto ziko ka mianara amiko fa malemy fanasa tsy miafina ampoa zany ny toe-po sy ny toe-pananao Jesosy tokony ianaranay mpanomponao kanefa dia adinina izany fa masika loatra amin'ny ondry zay Jesosy mihevitry ny tenany momahay izay Jesosy ary dia takona ny fisinao lasa izahay nitadidin'ny olona fa tsy nianaranao masina Jesosy zany nifonana sy bebahana eo anatrehanao amin'izao farany taona izao mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny fibebahana fa ny famaritana ny fibebahana Jesosy dia fihaikena ny eloka izay vita mihaiko fa diso amin'izany eloka zany mifona sy mibebaka eo anatrehanao ary mametoky anao fa tsy hiverina amin'izany eloka sy fahotana zany intsony impirimpiry izay no mibebaka eo anatrehanao fa nataona ihany ataonay Jesosy indrindra izay mpanomponao tsy vita ny asanao miahaka ny ondrinao Jesosy mipitrapitra ny ondrinao Jesosy miala maina ny ondrinao Jesosy satria mba mananteny izy ahita fanasitranana ahita fiadanam-po kanefa nasika loatra tamin'ny ondry Jesosy sany nifonanay sy bebahana eo anatrehanao tsy natao amin'ny mpanomponao tsy natao amin'ny mpiandry tsy natao aniraka tsy natao amin'ny mpitandrina ihany zany fa ho anay tsara riaby izay mandre an'izany teny zany Jesosy amin'ity andrano ity raha mandre ny feoka anareo ianao aza manamafy ny fonareo mba tsy hanao tahaka ny zanak'Israely zay izay mierikery-dava tsy matoky ny herina Jehovahandriamanitra ray Jesosy madiso hevitra anareo ianao tsy fahafantaranareo soratra masina na ny herin'Andriamanitra adinina nda dia mandinika ny teninao azy zany tsy hahafantaranay ny titinao sy ny fitsipikao ka dia mandeha amin'izay daniny fiainanay sy ny fisainanay izay Jesosy mamela ny elokay mamondrafo aminay Jesosy fa menatra izay mandre an'izany teny zany efa nampiomana sy nampitandrina mandrakariva ianao manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko loitra amin'ny fanjakany lanitra izay manao ny sitrapony raiko izany an-danitra sao diso hevitra zay sao diso lalan'izay maro amin'izany fotoana zany ho ianao no hanao amiko hoe efa naminany tamin'ny anaranao izay efa namoaka demoni tamin'ny anaranao izay efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao izay fa ianao kosa maly amin'izany ora sy fotoana zany Jesosy miala amiko ianareo mpanao meloka tsy fantatra akory ianareo navitaisa Jesosy miangavy aminao zay mitalao aminao zay mba tsy hoisan'izany zay Jesosy mba akasitrao kely sy bitika vitanay teo anatrehanao Jesosy ny toe-po sy ny toe-pananay nentina nanimponanao na dia kely sy bitika aza amin'ny fanetretena nentina nanaovanay ny asanao tamin'ny tahotra sy ny ovitra isao isan'ny famarinana zany Jesosy ka hitenenanao aminay manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely ianao andeha ataoko mpanapaka be midira amin'ny fifalian'ny tomponao zany mba ankatahanay aminao Jesosy mitalao aminao zay amin'izao ora sy fotoana zao tanterao aminay mandrakariva ny teninao hoe anaka tsy olombelao akory ka ho toho aminao mandrakizay fa noho ny anarako ianao Jesosy noho ny anarako masina ho ianao Jesosy dia hononiko ny fahatezerako aminao
kanefa kosa ho Jesosy amin'izao sisa izao anaka aza manota intsony mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra miasa mitahotra sy miovotra atao vita mandrakariva Jesosy Kristy Tompo fa isika tsy maintsy mihitry fa Jesosy tsy maintsy misandratra misaotra Jesosy misaotra fanahy masina zinona mosay Jesosy olombelona efa vombarinao fa mpanoto ny anaranay kanefa marina miteninao ianao manao hoe tsy avy antsony marinao fa izay mpanota mba hibebaka misaotra Jesosy misaotra nandray ny fibebahanay misaotra nandray ny fitarananay misaotra nandray ny fiekekeloka anay Jesosy matsiary mandrakarivo izay tantarany Davida mpanao salama rehefa tojo ny olana rehefa tojo ny fakapanahy lavo tao anatin'izany fakapanahy zany no faizinao ary na tsy ary diso meloka teo anatrihan'Jehovah-Andriamanitra rainao nahazo famelan-keloka izy tao anatin'izany nahazo famindram-po ary dia nika am-pifaliana izy nidera sy nankalaza tao amin'ny tempolonao Masina ka zanika ny Davida mpanao salama zany dia mba indraminy reto mpanompo tsy maso reto mpanotaka nefa dia navelanao eloka Jesosy manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasadina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijanana apaky Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nitina tany Fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipekoravan'Andriamanitra ray tsy to avy any aviany tsara mivela sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Zava-dehibe ry havana zany hoe nandray famelan-keloka nahazo famindram-po avy amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka andehantsika hanavao ny fanoran-tenantsika tsara ry aby amin'ny fanorenana ny finoantsika amin'ny hira fa 5:9 ny andininy voalohany ihany ao amin'ny firana FPVM. Iraina fotsiny zany hira zany Jesosy fa mavesa-danja Jesosy ilay tononkira farany hoe mba ho tsara miafara ny mpanompo maso ho tanteraka amin'ilay ny teninao Jesosy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely ianao andeha ho taoko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao misaotra Jesosy ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen. Afaka maso toerana isika fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'izao alahady voalohany amin'ny volana Novambra izao na dia ao anatin'ny sivana sy ny fanadiovana aza dia tsaroana mbola miaina ao anatin'ny famindrampon'Andriamanitra tsika. Dia faly miarabanareo rehetra hatrany amin'ny rihana fahefatrany ambany hatraty ambany indrindra tratrany izao maraina izao. Tonga amin'ny fotoana izay ankalazana ny tsingeritaona maro samihafa tsika dia ho vakiana ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny avy.
Randriamanantena soa Michel tamin'ny 1er novembre. Randimby Arsolo Julien Apakasady 2 novembre. Rakotondra Tafikatiana Rasolofo Arjaona Sitraka 28 octobre. Rakotonandrasana Jean Olivier 20 taona ny mariazy sy Rafarasoa Onivelo Romy. Lalatina Constance tamin'ny 3 novembre mangataka fahasalamana. Ramamtina 3 novembre. Rakotomalala Sitraka Melder 20 taona Nina Apandray tamin'ny 3 novembre. Rakotonirina Natanaela tamin'ny 7 octobre. Ralinjanahary Vony Arivelo 2 octobre. Nivra Samueline 30 octobre. Andriantseheno Niantso Fiderana 3 novembre. Rajo Sava Deborah Hortense 2 novembre. Ramiandro Sombola 2 novembre. Fanjanirina Sara 3 novembre. Rary Malala Voangitina 2 novembre. Rasolonjatovy Dany sy Sara anniversaire ny mariazy ny 3 novembre. Andonandrasana Tiay Adiel 30 octobre. Nirina Randriambovonjely France 29 octobre. Rasonaive Miranto 3 novembre. Razay Narvelo Elise 29 novembre. Soloery Mitiantso Victoria anniversaire ny catéchomène. Ny Maria Alvin Maël ko anniversaire. Randriamanantena Fidy Naliza Odile 1er novembre. Rakoto Arimanana Anjara Notaina 11 octobre. Anjara Soarvelo Omega 25 octobre. Randriamanantena Soa Michel. Randriamifidy Faniloniaina Diamondra 30 octobre mangataka fahasalamana. Ampisamirana Eritaona Napandray Dina Sifi 20 taona ny mariazy ny tokantranony. Miisa 3 mianadamianaka izy ireo izay nankalazany nandritra ny volana teo. Ny tenin'Andriamanitra izay ho anareo ao anatin'izany ary indrindra koa ho antsika fiangonana rehetra satria anniversaire isan'andro amin'ny famindrampon'ny Andriamanitra dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Daniel Mpaminany toko 50. Bokin'ny Jeremia azafady tompoko. Bokin'ny Jeremia Mpaminany toko 50 ka ny 430 tapany ihany. Jeremia Mpaminany toko 50 ny 430 tapany ihany. Rehefa hita dia isika rehetra mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe mahery ny mpanafitra azy Jehova tompony maro no anarany andahatra ny adiny tokoa izy mba hampiadana ny tany. Amen. Tsangana hivavaka ho azy ireo ny fiangonana. Vavaka isika rehetra misandrata amin'ny avo indrindra Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mpamindra fo aminay satria raha marezaina ny toriteny aza dia hoe miaina ao anatin'ny famindramponao izany mankalazana ianao. Androany dia maro ireo olona mankalaza ny tsingeritaona samihafa na ny nandraisana na ny mariazy na ny fahaterana sy ny maro hafa. Mitondra an'izany anarana izany no vakiana teo anatrehanao Andriamanitra satria ny antom-pahavelohan'izy ireo dia noho ny famindramponao. Ary na izay rehetra koa aza mitsangana eto androany dia noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Andriamanitra. Ao ny nanolo ao izay rehetra hampandray fanasan'ny Tompo matateraka izany hatramin'ny farany. Ny tsingeritaona maro tao anatin'izany dia ho ela velona satria maro ny ady izay hatrehana. Fa ianao Jehova Andriamanitra no mandahatra ny adiny tsirairay. Ao renan-kalaza amin'ny tokantrano Jesosy ao amin'ny tokantranao dia tsy mora ny fiainana. Ianao anefany izay nampitambatra ny tsirairay matoa izany mbola maharitra hatramin'izao dia ny tananao mahery no ambomba ny tsirairay tahaka ny fanombaniny ireny akoho ny zanany ny soratra masina. Dia ianao tokoa no iadin'izy ireo amin'izao fiainana sarotra na dia izao taona ny sivana mampitebiteby mampiorooro isan'andro dia ianao Andriamanitra no miteny hoe ampaniadana ny tany tokoa
tokoa ianao iadiny ianao ho an'izay rehetra tena mibebaka marina ary mametraka ny fiainana eo am-pelatananao. Mankasitraka Jesosy Tompo ny voninahitrany dia ho anao reriany fa ny fanondramponao kosa dia ho aminay tsirairay avy. Anao ndera anao niatsa anao ny voninahitra mandrakizay. Mankasitraka Tompo malala. Amen. Mipetraka ny fiangonana. dia mbola faly miarabantsika rehetra natratran'izao andro lahady anasan'ny tompo antsika izao mialohan'ny fandraisana farany amin'ity taona 420 ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita somatsara tamin'ny zoma voalohan'ny volana novambra teo ny fanokanana ny zanakitsika 2:30 menadaha naresan'ny hompiray latabatra amin'ny Jesosy anjarantsika fiangonana ny mitrotro ambavaka nireny zanatsika ireny mba ho tafatoetra mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra izy ireny. Ankoatran'izay dia amin'ny alakamisy izao koa no famoahana an'ireo mpitandrina dingana voalohany miisa 970 izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika dia anasanatsika rehetra izay afaka anatrika an'izany fotoana izany mitrotro ambavaka ihany koa an'ireo mpitandrina ato anivon'ny sahany FPVM dingana voalohany ivoaka izany. Ary manaraka izay momba ny ezaka sary sy ny feo dia efa eo ampijerevana fanomanana ny fifidianana ny fitaovana tokony hovidiana ny teknisianina manantanteraka an'izany fa misy kosa ny déjeuner concert izay efa noresahana teto amin'ny 17 ny volana novambra ao amin'ny rihana 4 no anatanterantsika an'izany dia anasanatsika rehetra ny fandraisana anjara momba an'izany. Fa ny zavatra iray tena lehibe hoentiny eto androany dia ny amin'ny fotoana amin'ny herin'ny androany. Inona moa ny amin'ny herin'ny androany? Taovy mafy be inona? Sotra tsika rehetra nahatsiaro. Amin'ny herin'ny androany no alahadin'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Ataovy ao an-tsaintsika raha nahen'ny toroteny teo tena nahatsapa mihitsy hoe tsy mitovy amin'ny mpitandrina rehetrarehetra izy. Izany hafa mihitsy satria mpaminany lehibe. Anatanteraka n'izany alahadin'ny dada izany tsika amin'ny herin'ny androany. Andro lehibe izany. Ho avy eto daholo ireo entité rehetrarehetra atao anatin'ny sahany FPVM amin'ny mahidada izay filompanorona ny FPVM sady dada no ray aman-dreny lehibe atao anatin'ny fitandremana Taninanandrano. Misy ny fandaminana izay noraisina ary efa nekeny ny ray aman-dreny idada izany dia toy izao. Ny fotoana maraina amin'ny 7 dia mitovy toy ny lahadin'ny mpitandrina izay tanterahantsika isa-taona ihany. Fa ny amin'ny 10 kosa dia miova satria ny fotoana amin'ny 10 dia erahany dada amin'ny fiangonana izay mpiangona miaraka amin'ny 10 ary erahana amin'ny sampana velona rehetrarehetra atao anatin'ny fitandremana. Izany hoe isa-taona dia isaky ny ariva amin'ny 2 no erahany dada amin'ny sampana fa noho ny fandaminana sady hitantsika ihany koa eo amin'ny dada ny taona izy ny ariva moa dada rehefa tsy mampavavaka intsony dia amin'ny 10 no sampana rehetrarehetra miaraka amin'ny dada ary atsona ihany koa ianareo fiangonana FPVM ivelany rehetra mifanotrina isaky ny alahady ariva fa amin'ny 10 ora no anatanterantsika an'izany fotoana izany. Izany akory tsy midika hoe tsy misy ny fiangonana-kariva satria misy mihitsy ny olona tsy afaka miangona raha tsy isaky ny ariva dia misy ihany ny fotoana amin'ny ariva amin'io amin'ny 2 io. Izay ny fandaminana ho tanterahantsika aloha raha momba ny fotoam-pivavahana ary manoloana izany dia anana vahintsika izany ireo ray aman-dreny amin'ny entité rehetrarehetra dia misy ny fandaminana ny toerana ka angatahana-tsika mba samy anaraka izany fandaminana izay ho apetrakintsika amin'ny herin'ny androany izany. Faharoa manaraka izay araky ny mahadada azy be fandeferana
raha mahitsitsika rehefa mandeha mamonjy ny ladin'ny mpitandrina naiza le dia se rehetra atao ao anatin'iny alady iny dia ho atolotra niza daholy ho an'ny mpitandriny fa idata tsy mba izany fa mitsinjo mandrakariva ny fiangonana ka rehefa atao ny ladin'ny mpitandrina dia ny fanatitra voalohany dia atao ny dada foana ho an'ny fiangonana fa anytanana tsika rehetra kosa anehontsika ny valipiti anehontsika izay mba foitsika tsirairay avy any anatintsika any ao an'ny dada araka ny tenin'andriamanitra hoe tsarovo mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminareo ka ny fanatitra faharoa ary akoatran'izay dia anatanteraka procession lehibe tsika ho atolotritsika manontolo an'izany ray aman-dreny zany mifakatsitrahana anazy amin'ny heriny androany zay no atsarovantsika rehetrarehetra anazy satria raha isy ny fiarabana ho tanterahana dia ireo solotena ihany no anatanteraka n'izany fiarabana izany fa itsika rehetra kosa hitondra izay fotsika izay homanitsika rehetrarehetra avy any anatin'ny tokantrano any atolotritsika ho an'izany ray aman-dreny zany amin'ny heriny androany samy mitrotro ambavaka fa tsy mora ny asan'ny dada jereny izany fiazakazahana mbola tony any edego afany edego mandeha tomobile midina makany ambondrofe any ambondrofe zany ene tsy hoe misy trano hitanao confort hoe fa miverina vany dada dia oziny teniny hoe raha tsisy moka dia aloana tory teny tokotany fa mahamay be trano ivaiva tolona daholo ny manodidina fa zany ny azakazahana io ray aman-drentsika io mba manahoany sasianao amin'ny fiazakazahana amin'ny fanompona fa miheriny androanytsika andahotoanatsika fa mbola mila ny daditsika mbola mila anazy amin'ny fananarana mila anazy amin'ny asa rehetrarehetra ary indre mandeha isataona mba natokany fiangonana ho an'izany ray aman-dreny mpitandrina izany aza manadino ho an'izany misaotra tsika tsy nanadino fa ataovy izay azonao atao mba hisehon'ny voninahitr'andriamanitra amin'ny heriny androany ary manatenantsika rehetra zao dia efa nomboka hitrotro ambavaka hitondra ambavaka ny dada ny zanany ny ankohonany rehetrarehetra fa izay nao tao hoe alahadiny mpitandrina dia ho avy eo dada sy ny zanany sy ny zanaka manjafiny anotrina ny zanyntsika rehetrarehetra ary akoatran'izay dia hitondra ihany koa ny fanatitra ka samy miseho eto anatrehan'i Jehovah isika rehetra ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia misaotra anareo mahatsiaro ny fahatsiarovana ny dada tsara indrindra dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra raha mahazo fankasitrahana amin'ny tompo anao zany no tena mahafaly manaraka ny didin'i Jehovah ianao zany no tena mahafaly izay ny lako vavaka fa tsy mora akory zany sotra tompo anao fanatitsika rakitra voalohany sy faharoa ny fiangonana rehefa avy eo amin'izay manao ny processiontsika fa be dehibe ny asa zay tsy maintsy ataontsika ary zao sahirana be ny sainay io groupe mandeha io tapaka foana ny jiro andanitsika 700 000 francs par jour ora olona 21 millions ane zany par mois gazoalina io fotsiny jirama koa nefa mbola mijiro sy rano mbola mitaky atsika indray mbola 27 millions par mois 50 millions veo arina fotsiny ho an'ny jiro sy rano le roa namoro ny teknisianina rehetrarehetrarehetra ny hoe samy mijeny ary asina panneau solaire daholy mitafitrano ambony ao dia veloma amin'izay ny jirama zay ve
samy tonga dolo ny teknisiana mijeren'izany mbola 4 million koa nefa no lanitsika am'izany mbola mihoatra ny 200 millions de franc koa nefa zany dia nieritreritra indray zay manao hoe latsinainy talata larobelaka misy zoma groupe kely no ampiasaina groupe le kely tsy mandany gazoalina be fa ny sabotsy lahady ihany a zay voatao satria mandany be zay ve no atao a mivory daholy a ny teknisianna rehetrarehetra ary dia manao faran'zaingany izy amin'ity herinandro ity amin'ny fivorenay hoe zone isy a zone mety a zone mety a dia entana tonatreninareo taninanandrano rehetrarehetra zany hoe inona no atao ny sary sy feo ane tsy mandeha mihitsy raha tsisy courant e tsy mandeha raha tsisy courant noho izany a raha 2 milliards zany anaovantsika ny sary sy feo a dia tsy maintsy mbola misy 200 millions de franc indray manaraka an'izay tsy maintsy zahantsika zany zamino fa rehefa tanteraka tsika zany a mahafaly an'Andriamanitra zany ny fifaliany dady sotatoko zay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra. Fitavana tsari
dia ampifaliana indray ry ava-malala ny rabanantsika rehetra natratra izao alahady fandraisana milohan'ny farany amin'ity taona 420 ity dia mino fa tanteraka ny sitrapony anetsika rehetra dia tsy adiny mirahaba raha toka androany ianao vao sampaniditra teto amin'ity toerana masina ity mirahabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vakiteny soratra masina iraisan'ny FPVM manio alahady 7 ny volana novambra dia amin'ny asan'ny apôstôly toko 20. Filazana avy ampamakilainy Madagasikara fivondronana voalohany vondrona zazalahy. Voninahitra anay mpamakilainy Madagasikara vondrona zazalahy no maneho fisaorana antsika rehetra no ny fandraisantsika anjara tamin'ny fananteterahana ny vokatra izay natao nanomboka ny alatsinainy 1 ny volana oktobra ka hatramin'ny alahady 7 ny volana oktobra. Jesosy Kristy Tompo ane hamaly fity anareo tamin'ny fandraisanareo anjara sy ny fitondranam-bavaka. Avy amin'ny Fraisan'ny sampana F7 Taninanandrano. Antsoina ny filohan'ny sampana ny Brao sy ny komite F7 mba ho tonga vory raha pitra alatsinainy 4 ny volana novambra amin'ny 5 eto amin'ny fitandremana. Zava-dehibe ny hodinina ka oka samy ho tonga izay voakasika izany. Avy amin'ny sampana fanantenana. Fiantsona fivoriana ho an'ny dekona pia sy ny ray aman-dreny ary mpikambana ankizy kely anio. Antsoina ianao dekona pia ny sampana fanantenana sy isika ray aman-dreny mpikambana ankizy kely ary isika mpikambana lehibe fantanterahana anio alahady 7 ny volana novambra ny fivoriam-be fataontsika isa-taona. Izany dia ho tanterahanao amin'ny efitra 770 manimboka amin'ny 2 ola tolakandro. Dia toy izany koa ny filazana fandraisana mpikambana vaovao ao amin'ny sampana fanantenana sy ny fanavaozana fisoratana anarana ho an'ny mpikambana amin'ny taopitezana 520 sy 2000. Ny fivoriana moa dia isaky ny alahady ao amin'ny efitra 770 amin'ny 2 ora tolakandro ihany koa. Lahadinika androany tatitry ny asa vita sy ny tatitra arabola 420 sy 2000, fanapahana ny programa sy ny teti-bola 520 sy 2000. Zava-dehibe araka izany ny fahatongavanao koa manantenanao hanatrika izany fotoana izany. Aoka ilaza mialohan'ny birao ny fikambanana raha misy ny tsy fahafahana. Avy amin'ny koralina foibe CFF Taninanandrano Ampandrana. Ilazana ny mpiara-mivavaka eto amin'ny fitandremana Taninanandrano izay maniry niditra ho mpikambana CFF fa ny asabotsy 7 ny volana novambra ariva izao ihany no fandraisana mpikambana vaovao ao amin'ny efitra 570 koa toy izao ny fepetra amin'izany. Efa mbandray ny fanasan'ny Tompo manana karatra maha-mpiara-mivavaka feno 20 taona tia mideran'Andriamanitra mazoto manao ny asan'Andriamanitra tsy mpikambana any amin'ny sampana hafa dia manentana antsika izay mandreny antso amin'izany miandry anao Jesosy. Avy amin'ny toniany Taninanandrano sy ny birao foibe. Sotran'Andriamanitra lehibe isika fa vita soamantsara ny fiofanandreo mpitandrina D1 izay miisa 9 menada mianaka. Izy ireo dia nanana solotena isaky ny synodam-paritra na Alatsimo, Vatovato Fidinany, Alaotra Mangoro, Fort Dauphin, Masina sy ny maro samihafa. Ny famoahana azy ireo dia ataony alakamisy 7 ny volana novambra amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny foibe Taninanandrano. Aorian'izany dia totohody ho any amin'ny tany hamonjy ny fiangonana sy ny vady aman-janany koa dia mangataka antsika rehetra mpiara-mivavaka sy izay malala-tanana mba hanome azy ireo fitafiana, kiraro sy fitaovana an-dakozia izay azo ampiasaina tsara ho entiny ho any amin'ny ankohonany. Araka ny tenin'ny Tompo manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray asan'ny apôstôly 20:35. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fiomanana amin'ny possession isika vao tohizana andrarany fiangonana. Entoboka dia nomana ny processiontsika amin'ny rehefa 10:60 ao amin'ny boky kirantsika amin'ny firana fianapony angamba ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona nandarahany zanany malalany dia ho Jesosy fety ampahiratra ny jamba
anajambany mahiditra niniko najanona mihitsy hoa zay vozomarain'izao jesosy ny teny alohan'ny foazako sary misy marary be dehibe miditra atao am-piangonana nefa tsika koa be dehibe miditra atao am-piangonana dia ho jesosy hoe ny marariko jerena tsy ny miangona fotsiny andry efa tsara zany fa ny asa marariko jerena samiditra tsika rehetrarehetra na mpiandrana iraka ninininina mahatsiaro an'izany fa angampotsika ana misy manao tsy rambona atondro ny andro aloha rapitso ariva ny andro aloha rapitso mba hajereo zozy ny marariko zany ny mahafifazana antsika dia zay no mahatonga ny ty ray ty hoe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ny ozy ny nanomezana ny zanany raha ti ainareo ny Jesosy ny asa ataoko atao zay ihany ny Jesosy fandalovana ny eto fa fiainana mampisento tsy ho ela tsy akory dia ho rava izao rehetra zao teny voalohany sy faharoa tsangantsika Ni fitiavani atsika olombelo nanirana ni malala zany dia zany ny avatra Jesosy raha tia ianareo zay asa ataoko atao ampahiratra ny tsamba malahelo mihitsy ianao ny marary rehetrarehetra vitsy ny mpiasa mingavy ianao Jesosy mba samijery an'izany fiangonana rehetra anao proseson'izay tsopa zay tena mahasoa ny fiangonanao sy mahafaly ianao ny ataonay ka dia raiso zany ho fanajana ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro enikavona tany rehetra petraka isika dia manomboka ny prosesiontsika
hotohizana ny famakinana ny raharany fiangonana fanamafisana ny famoahana ireo mpitandrina dingana voalohany ilazana isika fiangonana sy ny mpiara-mivavaka eto amin'ny fiangonana Taninanandrano Ampandrana fa ireo mpitandrina dingana voalohany dia avoaka eto amin'ny FUIB FPVM amin'ny alakamisy fa 7 ny volana novambra izao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoam-pivavahana koa manasantsika rehetra ho tonga notrina izany fotoam-bavaka lehibe izany hoy ny birao an'izy ireo. Raha avy any ivelany avy any amin'ny FPVM fitahina manjakandrina fifanila lehibe ho an'ny birao ny fiangonana sy ny komity fankalazana ny 20 taona FPVM fitahina manjakandrina tarian'ny mpitandrina ramatoa raveromanana Hortense ny manao izao filazana izao ho fankalazana ny 20 taona ny fiangonana ny fahefatry ny volana desambra izao. Ny andro anokafana ny fankalazana dia nalahady fa voalohan'ny volana desambra any amin'ny fiangonana FPVM fitahina manjakandrina manomboka amin'ny 7 ora sasany. Manasa ny zanaky ny fiangonana, ny mpiandry, ny mpiara-miasa, ny zanaka nanaovana asan'Andriamanitra ny ampelezana manerana ny nosy ivelany indrindra ny isam-pianakaviana ao amin'ny fiangonana. Samy mitondra vokatra sy valopy ka manomana hira ho fanolorana isam-pianakaviana. Isy sakafo iraisana ka anaovana tonona mialoha araka izay ilaina sy zaka ny fianakaviana tondra fitaovana fisakafoanana. Isy ny fisariana tombola izay holazaina ihany ny andinindininy. Isy varotra t-shirt sy polo andraisana komando mialoha. Isy fifananana sary famantarana sira faneva araka ny fepetra manokana apetraka ny tsangam-bato 20 taona sy ny ezaka W. Kaoka io manaden'izao ny isam-pianakaviana voalaza rehetra hitrotro ambavaka sy handavirary ny asa miandry ary indrindra notrona sy andray anjara mavitrika amin'izany. Ireto misy daty tsara ho tadidiana mandritra izany fankalazana izany. Ny ady voalohan'ny volana desambra fanokafana sy fankalazana ny 20 taona, ny aly 17 ny volana marsa 2024 ivo ny fankalazana, ny alatsinainy patekôty 8 ny volana jona 2024 famaranana ny fankalazana. Akoatra ireo ny hetsika samihafa izay holazaina manaraka ihany ny andinindininy. Ireto ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny Fandraisana tokantrano Masina. Ramatoa Super Suzanne Andriamatoa, Randria Mahadsoa, Herinirina Toljanahary, Ramatoa Zafiniaina Tsinarsoa Tantely Andaniny, Ramatoa Randrianirina Lydia Albertine, Ramatoa Armalala Domoina Marina Ankilany, dia Falma Ampandrana fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andria Mahadsoa, Tsikimamiaina sy Randrianirina Sara Priska izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 9 ny volana novambra amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Kemba Marceline, Ramatoa Barjona Emilienne Andaniny, Andriamatoa Nevson Armand Janson, Ramatoa Zanabololona Justine, Andriamatoa Andriambelson, Cripion Guillaume, Ramatoa Ranivo Arvely Fanjaniaina Claudien Kilany dia Falma-Ampandrana fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Ranomenjana ary Andoniaina Jacques Michael sy Andriambeloniaina nomena fitiavana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 15 ny volana novambra amin'ny 10 ora. Rabiady Ernesta Andriamanatena Fidilantsoa Andaniny, Razafindrakoto Tsisamanana José, Ralantoary Somarta Ankilany dia Falma-Ampandrana fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rabiady Andrianiaina Lova sy mbola nirina Ravakiniony izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 19 ny volana novambra amin'ny 7 ora maraina. Rasoa Velonandro Andriarneve Peniel Mivady, Harjona Ramananjara Soa Angèle Andaniny, Ramanatsoa Damas Auguste Mivady, Rasamy Manana Rado Mahafaly Mivady Ankilany dia Falma-Ampandrana fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Randrianeve Njarana Antenaina sy Rasamy Nanja Sarindra Sandrine izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 ny volana novambra amin'ny 10 ora maraina. Raha misy tompoko ny mahita ny tsy mametana na masinana izany fanambadiana izany dia aoka izy aplaza indray mandray ny mpitandrina mialoha ny fotoana voatondro. Filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesina misesy ireto olona manaraka ireto: Razana Tsobertina mpiandry promotion fanondrenana dia nodimandry ny alakamisy fa 1 ny volana oktobra
rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany ondray tapo aminy izay miisa 12 nofiny a dia efa voalevina tamin'ny tany amin'ny fasandrazany tany amboy miadana fianakaviany tompoko vavy dia namela fararakotra 50 000 francs. Rakotor manana Richard mpiandro promotion voafidy dia notomandry ny alatsinainy 7 ny volana oktobra rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny zanany 4 sy lotenandray hery manampionina Eurona Jacques Pion sy Anjakanto izay boka manao amin'ny fefy Foibe sy Rakotovao Géo sy fagnombiazana promotion tsy mitsokady ao amin'ny fefy Foibe ihany koa. Nofiny a dia efa voalevina ny zoma voalohan'ny volana novambra tany amin'ny fasandrazany Akatovory Ambohitra Trimoanala. Rasoary malala Janine Raymonde mpiara-mivavaka dia notomandry tamin'ny 20 ny volana oktobra teo amin'ny 70 taonany. Hoy ny vadiny Rafalamanana Raymonde zanany 4 menadasy lotenany Rabe Arso Rahalala Arvony sy ny Rina Hanitra. Ny zafindraiky 12 izay misy mpiambana ao amin'ny Katezata. Nofiny dia efa voalevina ny 20 ny volana oktobra tamin'ny 7 maraina tany amin'ny fasandrazany Amboy Masina Manjakandriana. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko niritsika indrindra-pionina izany avantsika tramanjo izany. Fisaorana ny vadiny zanany fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny fiangonana manontolo tamin'ny fikarakarana ny fanaovam-beloma farany nofy mangatsika an'izay nitanterahana teto amin'ny FPVM Taninanandrano ny alatsinainy 17 ny volana oktobra latsa teo. Andriamanitra ombantsika rehetra misaotra ny fianakaviany tompoko vavy Rasoary lala Janine Raymonde izay nanao fararakitra 2 alina ariary. Dia nisy voady naterina nandritra ny herinandro tao amin'ny pasteur Marcelin mivaky toy izao ampafolokarena ho an'ny dada Jean-Joseph Randrenatoandro noho ny fandehanany tsena ary omeny izay sahaza ary mbola mangatabavaka hatraminy amin'ny fidirany mbola sy ny amin'ireo patron manome entana amidy mariako fatrondrolena ny entana amidiko dia apetraka ihany koa ny fianaran'ny ankizy. Voninahitra an'Andriamanitra irery any nanolotra vola 16 000 ariary moa Madame Lydia avy amin'ny Tosy. Dia izay indrindra raha ny fiangonantsika izay hotohizina amin'ny famakina ny voady masina voaray izao maraina amin'ny 7 maraina izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa voaray soamantsara ho isan'ny mpiray latabatra aminao. Sambatra ihany koa Jesosy fa nomenao mpanofatrano vaovao Jesosy. Raha anao fanadinanao ny alaka misy ho avy izao dia atao voalohany eo fa joro amin'ny arioka ianao Jesosy no hiasa vola 10 000 ariary anaovana toby amin'ny malaky toatisy Jesosy amakasitraka ianao mbola makasitraka ny amin'ny Jesosy famondra fonay dia omeo komandy foana Jesosy Misotranao Jesosy no ny fitantanana tsy mila tenana indrindra ny totra iny
Misy filazana maika hony ilazana ny tanora ny ankizy zanaky ny fiangonana rehetra fa efa nanomboka ny alahatra 7 ny volana oktobra ny fianarana azo krismasy na arbre de Noël no fanomanana ny Noël 20 Desambra mitoy hatrany fandraisana ankizy ka ny fotoana fianarana dia mitoy ny sabotsy sy alahady ho avy izao amin'ny ray ora sasany ao amin'ny riana voalohany dia manangataka fahenjena eo ampelantanana sesa tompony mijery sy mahitany asany toatsika isipany avy amin'nao ao an'zaletra vitana sesa tompony mijery sy mahitany asany toatsika isipany soman'ny tsara ny examen izay natao apetraka feno ampelantananao indray no vatan'i Jesosy ataonao afaka somantsara ho an'ny data ampafolokarena 2 alina ariary mofy 2 ariary ampafolony atolotra ho an'i Jesosy tena kely Jesosy nefa raiso avokatra 5 ariary soarana misotranao Jesosy fa voaray ilay latabatra iray latabatra aminao ny zavokely io dia apetraka aminao ny fiainany rehetra sy ny hoaviny rehetra misaotra Jesosy 15,000 francs anaovana ny sary sy Jesosy zoky malalo misotranao ao famindra amin'ny foana ianao misaotra fampitongony karama na dia haiko aza ny fomba hitondranao na dia haiko aza ny fomba hitondranao fiainana na dia tsy fantatro aza hoe orina ilay vambavaka tonga dia mahatonao satria ianao no mandrindra tsara ny fiainanao fa ny feony rayo miantso hoe avy miantso hoe avy mody aiana itindra Jesosy ny ampafolony karamako volana oktobra vola 200,000 ariary anaovana ny asanao ampifaliana sy ampitiavana anao ny ariary feo sisary raiso Jesosy nao zay nanotra izany sirenao fa ny feony rayo miantso hoe avy miantso hoe avy mody aiana daganay fa any amin'ny fonjy izy am'izao ampahafolokarena 2 alina ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina Tompo feno fankasitrahana ny vonay misaotra fantanteranao ny nofinofy nahazo tany sy fiara nomenao fahasalamana sy hery lamba farovitra ambodanerana ho arivo riary kafatsa ralavitra
sambatraure zetrika toko ravony fanaiko toloranao niso sambatraure zetrika toko ravoravony fanaiko sotranao za jesosy fambolanymena ravoravony fanaiko manohy ny fianarako endro jesosy ravoravony fanaiko neno re fitarainako mampahery ahy mba hiadanako jesosy rafilampehiko manolotra vola ray alina ariary tsy soratra roa alina ariary ty jesosy mba volakely atyamiko mba raiso ilay vadinao tianao indrindra ho an'ny fiangonana ambany vohatra efatralina ariary voninahitra aonao jesosy malalo sotranao dera mankalazanao tsara ny fitondranao fa izahay tsy mampay mankasitraka jesosy afantatrao ny fiainanay tsy misy miafina aminao indrindra fa ny asako apetrako aminao vola dozolona ny jesosy ny anaovany ny asanao dia mba mangataka vavaka mba
atolotra ny akany fitezana-patrizina 13 000 ariary. Misaotra Jesosy fa tanteraka soa tsara ny projet nasaintsika tamin'ity 2024 ity misaotra foana fa raha tsy teo ianao Jesosy dia tsy vita
sitomanya Jesus nabiatuzo visetana mamat uzakaju Jesus izakedi dinawasarutan sisetwa Jesus vayandalu amiriana faharoa telo amby telopolo tany amiriana fahaefatra telo ambiny folo ny fitambarany telo amby valopolo am'zato manamarina mandrakarivo zany fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Jesositsika voninahitra teo azy rery ihany satria efa vita ny famakiana ny vady rehetra. eny tompoko a ny fotoanantsika moa misy fetrany a ka dia mijery famantaranandro a ihany a dia am'izao indray mitorako izao aho a dia amindra fo kely ianareo izay nanofo rehetrarehetrareto raha tsy vita eto raha tsy voatonina eto eny ianareo a dia mandray ianareo a amin'ny talata zao izay fotsiny ihany kosa nefa ny andraisako anareo a dia amin'ny talata herindray zay abo mandray olona fa be dia be ny asany dada dia voatery tsy maintsy zarazaraina ny fotoana fa ny amin'ny talata zao zany a ny maraina manomboka amin'ny valo sasany na amin'ny valo dia hoan'ilay reto nanofo reto dia ilay nanofo ihany fa so avalay zako nanofo tsy zay a mba entina ny azany tena mampatahotra indrindrany a dia ilay Jesosy miteny nefa tsika tsy fantatsika ny dikany indrindra izy ka raha miteny hoe ho faty ianao afaka 3 andro tsy fantatra ao zay dia ile mahatonga hiteny hoe ndana mijery dokotera aingana tonga any amin'ny dokotera ianao a efa 21 tensiony maty ianao aza miendrikoendrika tsony zao dia zao teny amin'ny dokotera dia nomeny dokotera fanafody dia nidina ny tensiony fa raha tsy zany ianao a maty dia hoy Jesosy hoe tsy sitrako ny fahafatesany ratsy fanahy ianao tsy mihaino ny teniny atao hoe ratsy fanahy nefa ianao maty dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny hahafaty ianao a dia ho aiza ianao zay zavatra ihany tsy maintsy jerentsika foana ty anankiray ty za dada nanofo hoe na mpianatra ianao dia nanondro mpiandry hiteny ianao rehefa vita le fampianarana dia niondrika sovoatondro kinanjo rehefa mitraka aho a dia hoy ianao hoe ianao sady nitondronao za dada dia nitsanganao sady natsary falifaly be efa mpiandry ary mangataka vavaka tamin'i Jesosy aho hoe aiza Jesosy ny Fiangonana anaovako ny asa mahampiandry eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra aho no tonga eto diana ny hevitra izany Jesosy dia manendry anao izy hoe menao mesa tsy voafaritra zay asana mpiandrina io e raha pastera ny faritana hoe any Mahajanga ianao na any Tuléar ianao fa ny asa mpiandra ianao mpiandry aizanao izanao toerana isako dia tonga le tondrona ianao zany hoe mesa angy ianao am'izay fiangonana tianao izay nanofisanao an'ity na Taninanandrano iny a dia eto anao miasa ataovy zay lazany fa sahiranao a ianao za dada nanofy niditra tao anaty tranombaritra malaza iray a niteny aho hoe mba maro koa ny entana eto amin'ity magasin ity ao amin'ny anaran'ilay tranombaritra dia nisy olona nanatona dia nikaroka ny kiboko dia hoy izy hoe ity client ity a
atao clan zay le feony ity client tya atao clan de nandroso ao a de nisy lehilahy miramirana iray ny teny hoe beba ianao mibeba fa tsy azonao angano teny teo hoe ity client ty atao sacrifice nanjary zay indray ity client ty a atao sacrifice sady niteneniny mora kely le olona hoe sacrifice de nanala blouse maintony a de nisy akanjo tao ambaniny de hoy ny dadanay hoe ity anie tsy tokony anaovanao e marina dada fa avy ny asana aho voankanina de valimbavaka n'ilay nofo zao a zay nge nitenenako anareo hoe anaborongamba tsara ny sasany ity olona ity a ianao miakanjo mainty io tsy teteny aminao eto any amin'ny baronao miresaka fa ianao miakanjo mainty io a efa teneniny dadanao hoe tsy tokony anaovanao iny mbola anaovanao ihany zao ianao any ampiasana efa tilin'le mpamon'olona atao sacrifice ianao atao sorona de mieritrerety ianao zay nge nitiavako anao hoe aiza zany olona zay fa any ambiro zany nresana fa tsy hoantsika rehetrarehetrarehetra eto hoe zavadovy amin'ny fiainanao raha mipetrapetraka rery any ianao tsy fantatra hoe de vereo ianao amin'ny talata hoe tsy manana fotoana fa tsy talata indray data amin'ny tierinandro ity fa aorinan'izao a de any ambatondra sakany daolo indray a lalana ho alehoko za dada nanofo hoe ny ambona tranon'olona hony a de nisy alika mifatotra tao de osy ohatrany hoe alika kely mena maso nefa izy a akoho vavahady ilay trano nanankiroa avy eo nisy an'ireny alika daogo be ireny niditra teo amin'ilay vavahadinay de nanaikitra n'ilay vavan'ilay alika nanaikitra n'ilay vavan'ilay alika nay de izaho natahotra be an'ilay alika de nivoaka ilay akoho mena maso kely fa nivony vavahady ary lasa nanentsy an'ilay akoho kely avy eo a tonga ny tompon'ilay alika daogo be naka azy gaga fa lasa ilay tompony sy io alika io daogo be io a de nivadika akoho lahy ilay alika daogo be de niady tamin'ilay akohon'olona teo izy sady nitambaran'ny akoho sy ny gana teo izy zaho kosa any nanenjika an'ilay akoho kely de azoko ilay izy a nokapoko mafy be ny fotrany sady tsy nety afaka mihitsy raha tsy nosambahako aloha ny ambiro miresaka tena miteny aminao misy fa ty Andriamanitra ty miteny aminao a ambangovangony fotsiny meko anao rehefa resaka alika hoa de iny zay a fijangajangany zay mbola akolandray fantatrany hoe fitenenana hoe akolam-bohatra tady sipa be dehibe mihitsy ny akoho zay akoho vavy rehetrarehetra de anazy daholy mparivan'ny andro mitovy ny alika sy ny akoho io nefa le jehanao tsy te hanambany anao a fa raha ohatra ka tsy te ho any amiko anao a de za tsy teninino satria tena mba sekrenao a sy Jesosy zany raha bandada nanofo hoe nisy olona nanome zavatra de niraisiko ilay izy biby kely maintimainty tsy fantatro somary mibotsina rehefa nandray an'ilay izy a de ho lay olona hoe hoano io fa ino ny tena mahasitrana an'ireny aretina ireny tena mety be mihitsy aretina be dehibe iny sitrana iny de taitra dada rehefa taitra aho a de nieritreritra hoe sao de lay dita ireny zay hitako teo zay izy aloha tsy madity sady tsy miraikitra
nefa koa tsy kadradraka tsy fantatro fa mieritreritra fotsiny aho hoe dintary ve lay izy misaotra dada mpiandry mitovitovy amin'ny kadradraka hony izy fa malemilemy ohatran'ny balôme dia maintimainty mitovy amin'ny charbon marioko dada fa izao a tsy maheno hoe tsy salama fa ny fotopeko avia no misy marary indraindray rehefa avy mipetraka elaela lavabe io nofo io dada rehefa manofo biby ohatran'ireny ianareo io fanafodinao a tsika tsy lehibe no Jesosy teto ara tamin'ny heriny le nasain'i Jesosy ninana leilosy tsy tonga dia hoanina mbola endasina indray ohatran'isa moa zany lailosy ane ohatran'ny lelo mbola endasina koa dia tsy maintsy mihinana an'izay so mihezanao zay a zay mifanafodinao a rehefa tsy nanao zay ianao dia veloma ity anao ty a dia tataka zany raha vao maminofy anio anao ka tsy fantatrao dia raha pitsyany indray a dia vereno Jesosy a inona marina io biby io ary aizany misy azy neny Jesosy neny aloha miresaka aminy tiny ianao miresaka aminy tiny dia asehony aminao am'izay le biby hoe faharoa le biby fa tonga dia misy miteny manazava aminao hoe fa hono atompo inona io biby io dia tsy maintsy misy miteny eo aminao kaikinao manao hoe zao ny anaran'io a any tsiromandidy vo hitanao a na any atsimbe a raha sanatriny ka any atsimbe zay vao hitanao a tsy maintsy mahakany anao raha teo sitrana ndana manontany azy am'izay mazava kokoa fa ianao hoe angamba kadradraka angamba hita ty fitendry zany fa nontanio azy hoe inona zay tsika miresaka am'izay ngera olona ny tena tiny za dada nanofo ny fanena teny an-dalana izasy ny vadiko ary nendriny dia lasa mangana be sady lasa mahikely dia niresa tahako tamiko izy nefa ambany kely feony ka tsy heniko zay nolazainy ary dia namerina nanontany azy kanjo efa niodina noverina tamin'ilay lalana teo indray izy a ka noho ny tafaiodina izy dia hitako nisy boribory be ny akanjony ary dia hita ny lamosy dia tapaka teo a lay nofoko zao lazaiko anao efa nijery tamin'ny internet ale hoe ny tsy ambaratelo amin'ny mpamosavy angamba fa nisy namafa amin'io tena tenin'ny mpamosavy mihitsy ny ao anatin'io io le niteny hoe alaiko zozy ny akanjonao anetezako kely dia entiko any amin'ny vazimba dia raha alina ihany ianao a dia mamay be ny tenanao a dia manary lamba ianao dia manenjika olona ina ny anaran'izany olona dana nalain'ny mpamosavy ny akanjony efa nalefany any amin'ny vazimba io ny mampahikely azy io dia Jesosy ankehitriny mampiteny aminao hoe ataovy zany asanao zany zanako a marary io vadinao io marary io a tsy jerenao fotsiny dia asehon'Andriamanitra anao fa fanena taminao izy hitanao fa marary iny isy famiverina amin'ny lalany iray efa azon'ilay mpamosavy izy zay na io matiny a na io lasa dala io le ataon'i Jesosy hoe mba mijerenao zay ny asa mpanovoko anao fa raha tsy vitanao mamonjy ny vadinao io a na io maty na lasa dala dia anao nobedin'i Jesosy ngamba ty anankiray ty sisa dia zay sisa rehetrarehetra mba hanamboro azafady toko zaho dada misy toetra miraiky tapisaka amiko dia za nefany a tsy te anatina mpiandry a nefa rehefa nibebaka aho dia tapa-kevitra fa hiala amin'ny toetra ratsy mila manatina mpiandry ve a
saoko zay fa nakatenon'izy zao lazaiko anao a raha toetra raiky tapisaka zany a ndana manatina mpiandry aloha dia manao dinidinika anao hoe ino io raiky tapisaka aminao io araka ny teninao hoe fijangajangana raiky tapisaka io dia manontany an' Jesosy ianao a Joba voalohany 13 amikely baiboly hoe zafady zay aiza zany Joba voalohany zany fady Joba voalohany ny indininy 17 hoe ary tamin'ny indray andro dia niana sosotro dovay tao an-tranony zokony laha matony zanany lahy sy ny zanany vavy ary nisaka iray tonga tamin'ny Joba ka nanao hoe niomby miasa briky vavy manandrasana teo aminy dia namely azy tampoka ny sabianina ka namabo azy ny hinana sy ny sotro zany io fahotanao io raiky tapisaka aminao io dia efa tonga dia enoy manatina iraka ianao a na mpitandrana zay misy anao any okizay fa lany fotoanantsika fa zay rehetrarehetra tsy voalaza teo a dia mamiteny am'izay loana mandahatra reo a amin'ny talata fa mandray anareo a talata hoe ilay nofy tsy vovaky tao am-piangonana ihany rehefa tsy tonga amin'izay ianareo a dia tsy eto indray aho a raha tsy talata heriny dia ao arinan'izay a tsy mahita atsonareo raha tsy amin'ny farany volana nefa le Andriamanitra nefa mitady anao mitaky anio a be dia anao raha tonga amin'ny farany taona azafady amin'ny teny an'izany sao dia tezitra Andriamanitra pendre mandeha anao a vita zay anokana anao ny ina mitsika zao rakitra anolotra ny rakitsika fitiavana mandrakizay ny io ilazany Jesosy atsika io hoe iresahany amintsika io fitiavany mandrakizay dia irao foana iny ire dia ho hitanao mihitsy hoe za zay tsangantsika rehetra Yeah.
jesosy teka ho amin'ny tompontsika vavaka isika misaotra jesosy misaotra maza miteny aminay foana isan'andro zany ny mahatamananay jesosy satria andriamanitra miteny andriamanitra manoro lalana andriamanitra mananatra anay mba tsy ho azon'ny fahafatesana izay ravoravo zay manana anao jesosy zany mafaly anao manatitra anay ho anao iseo fanatitra zao zay vokatry ny fonay jesosy na kely iny na be iny ankasitrao dia ankasitrao dia ankasitrao fa ny angatahako aminao jesosy mitenena foana aza mitsahatra mba hahitanay ny lalana tsara anarahanay ianao sitraponao voninahitra ane eo an'andriamanitra reryany alleluia masina endrika voninahitra tany rehetra mbola ivavaka isika jesosy maminay miresaka aminao alohan'ny isarahanay eto mpanomponao daholo manko izay jesosy miazakazaka tokoa manao izay sitrako ny fonao ary mahafaly ianao na dia ny mahita azy tonga eto amin'ny toerana masina eto andra jesosy misy antony dia misy antony anefa no hatongavan'ny olona tsirairay avy eto angamba noho ny amin'ny fianarany izay mbola tsy voalaza teo angambany amin'ny fahasalamany be dehibe ny voalaza teo angamba noho ny fanafody omenao azy be dehibe angamba noho ny asa mandrarany zay be dehibe koa misaotra jesosy tahaka an'izany zay te hivavaka aminao mangingina ianao manko jesosy nilaza hoe eo amin'ny toerana rehetra zay ampatsiovanareo ny anarako eno anatonako anareo ary eo ny hitahiko anareo misaotra ny amin'izany teny zany jesosy mangataka aminao ary anoho ny fitiavanao mba hoe ny amin'ny dablo tsirairay avy hatrany amin'ny rihana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra misaotra jesosy manakolazaina daholo na zazakely na lehibe na antitra ngataka aminao fotoana tianao indrindra ny meona aminy araka ny tenina hoe tia hita ny endrika eo reo izy jesosy misaotra jesosy mbola nampianao indray hoe tandreny feonao feonay mangina ao anatin'ny fonay aza dia efa voavakinao ka mangataka aminao jesosy mba iondrika kely vetivety azafady jesosy mba hitafa aminao zandrinao fitiavanay ny fitiavanao ane talohany fitiavanay ianao taloha ary mino fa handray vavaka zay ataonay ianao ka dia mangataka anao tanterao ny teninao jesosy hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka jesosy misaotra jesosy voarainao mivavaka dia ody any amin'andriamanitra ray ianao jesosy tsy manana mpanalalana izay amin'andriamanitra afa-tsy ianao tsy manana avoka zay mpisolo vava afa-tsy ianao ka dia entoany zany vavaka izany jesosy dia mba tsarovy zay raha tsy mahay mivavaka izay jesosy dia tanterao ny tenina hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao anaranao jesosy
no angatahana izany rehetrarehetra zany ary dia mangataka tahaka mpangataka rehetra zay hoe Jesosy ny anaranao angatahana izany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho Masina tonga ny fanjaka atao any sitra ety an-danitra meonay hoe ny anna sahazo ary mamelany eloka tahaka ny namalana izy azo tondrana manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery voninahitra mandrakizay amin'ny raisiny tsodrano ho Jehova tompony maro zaho no Andriamanitrao asa merikerika ntsony ary asa matahotra ntsony anolo-tsainanao anory lalananao fa tahaka an'izay nombako anao hatram'izay mbola ombako nao koa sotra Jesosy anao ny dera anao ny asa anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehova maro enika voninahitra rehetra amin'ny tanteraka tokony izany ny anarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka isika dia ny mpandraisisa no mijanona Babuna
mialohan'ny andehan'ny fanasana man'ny tompo a dia misy filazana vetivety ty a ny bieu déjeuner concert zay mikasika ny amin'ny 30 novembre ho avy zao a dia azo vidina na jifaina ao amin'ny sekretera ny fiangonana sy any amin'ny sampana amin'ny vidiny 60 000 ariary azantsika no mividy a ny billet rehetra mikasika an'izay mbola ho ampitomboinao amintsika ny eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika roa volana farany mialohan'ny farany taona androany sambaritsika mbola miteny amintsika Jesosy mbola mananatra atsika Jesosy fa ny zanaka tiana ondry no anarina zanaka tiana ny faizana satria tsy tiany ho very na dia ray azy satria fitiavany boboka ao am-pondry ny fisinao ary zany mahatonga azy hiteny hoe ifo aho ka andehandeha eny an-dalambe eny dia eny an-dalambe sy eny akalalahana hitady lay tiany fanahiko lay tiany fanahiko noho ny voanandalo ireo vetivety aho dia hitako lay tiany fanahiko ka no azoniko izy fa tsy navelako andeha zaso ianao zany androany tazonon'Andriamanitra ary zany ilazany amintsika hoe zany mofo velona zay nidina avy any an-danitra zay mihinana n'ity mofo ty no manana fiainana mandrakizay zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny Jesosy dia anankana azy amin'ny andro farany kanefa hoy ny tompo a nanafatrafatra izy fa mba tsarovy any rehefa mihinana sy misotro ianareo andetsika atsiaro azy ary atsiaro zany fitiavan'Andriamanitra zany fa nomeny any nofo nomeny anao zany ny mofo solo ny tenany ny rany mba hamonjeny a sy ny hamonjeny anao ataotsika eo am-pitsanganana atsiarovantsika zany fitiavan'Andriamanitra zany fitiavan'i Jesosy atsika amin'ny ra 7:70 ao amin'ny firany FPVM hoe indro ny tompo Jesosy zareo tena ny afy satria tia ny fanahany ianao fa novesatra Yesu Jesosy mba hamonjeny ianao indro Jesosy jereo mihevitra anao isan'andro zany mahatonga azy mananatra atsika mihevitra atsika isan'andro Jesosy satria tia ny fanahany zasa ianao karohany teny rehetra tenitsika dia hitany dia noazony androany omeny ny nofony omeny ny rano daotsika hitsangana anao zany iram-bavaka zany tena ataovy iram-bavaka ho anao zany hoe za Jesosy mihevitraka ianao ataotsika ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa
jesosy eo makasitraka anao zay misaotra anao amin'ny fona rehetra zay tompo akehitriny fa hita ny fanahinao jesosy dia no azonao androany tadiavinao teny an-dalambe teny zay dia hita ny fanahinao tokoa hanarinao eto zay kapohanao eto zay satria tianay ianao no ny rano latsaka teo ambony azo fijaliana iza mba hananatra anay takizany jesosy iza no ikaroka anay any amin'ny lalana ratsy alehanay ihany tsisy mitady zany ianao rery jesosy ny mahavita zany amin'ny fiainanay fa zay ratsy mihitsy no tadiavinao eny rehetrarehetra misaotra ny amin'ny fitiavanao ary zany naloranao ny tenanao jesosy ny aretanao ny mafy rehetra ny aretanao ny fanesoana rehetra tetỳ amin'izao tontolo zao ny aretanao ny fahoriana mafy indrindra no ny fitiavanao anay zany tsapany fanahinay zany akehitriny dia hanompo anao zay hanao ny sitraponao zay misaotra jesosy natolotra ao ny tenanao jesosy io ny mofo jesosy tandido ny tenanao zany no kapohana nampahoriana natao tanan'olombelona efa zany jesosy amasino androany ho tonga le tenanao mihitsy omenao anay amonjenao anay anafanao anay misaotra jesosy io koa ny kapoka jesosy tandido ny rahanao zany tovay zany tetỳ amin'izao tontolo zao ihany zany fa ho anay manana anao kosa jesosy dia le ranao mihitsy zany amasino tonga le ranao jesosy hanadio anay amin'ny fahotanay amin'ny fahadalana rehetra ary hanasitrananao ho ianao ny ariretinay rehetra misaotra jesosy misaotra reo ny dekona jesosy mpanompo no fidinao reo handray anao voalohany olombelona tahaka ny olona rehetra nereo malemy tahaka ny olona rehetra nereo jesosy fa nanaiky ny antsonao dia mba isahoisan'ny fahamarinana zany nanekeny anao ny asanao zany dia saromy amin'ny ranao jesosy ny maha olombelona azy androany ka tsy olombelona tsy no hitan'ny olona manantona azy fa ianao mihitsy jesosy ianao mihitsy jesosy nizary zany amin'ny olona rehetra iresaka aminao izy eny an-dalana etra dia mba ianony fifonany ao anatiny ao jesosy ianony fibebahany ao anatiny ao ka anamasinanao azy mba homendrika anao tompo ary eo ny vahoakanao jesosy miazakazaka le tadiavinao nandritry ny arim-bolana rehetra nandritry ny 20 volana jesosy nytadiavinao nereo nandritry ny taony hitanao androany azony amin'izay jesosy manomboka androany ary azony amin'izay araky ny tenao hitako le nino foko malala ny foko dia no azoniko izy azony amin'izay reo androany tsy ala aminao tsony fa anao ny sitraponao rehetra misaotra jesosy mpanomponao zay mangataka izany ary mbola nompo anao mandrakizay amen petraka izy sitra fe
fa Jesosy Kristy tompo tamin'iny alina namadiana azy iny dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny dia izay tia ny tenako omeko anareo zao nataovy ho fahatsiarovana na ovinanaoviana no mihinana ianareo. Ary arak'izany koa ny kapoaka tia kapoaka tia ho ny tompo no fanekeko amin'ny rako ka na ovinanaoviana no misotra anareo dia batsiarovy ary na ovinanaoviana no mihinana nytony mofo tony anareo ary misotra nytony kapoaka tony dia manambara ny fahafatesako mandra-piaviko. Hoy Jesosy mandehana efa voavoatra ny zavatra rehetra. Amen. Hoy Jesosy ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ary izao ny fitiavana tsy misy manana fitiavana lehibe noho izany ny tompo dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Zasenao zany sakaizany Jesosy zany lay tiany indrindra le nikarohany antry ny elona mba raiso zany fitiavany Jesosy. Tadiava azy laza aminy androany fa hitanao a Jesosy androany zako tianao Jesosy mba tanterao zany mba aboray aminy androany fa ny ainy no meny anao. Ataontsika ny hira 7:100 hiram-bavaka hiram-pitiavana omeny Jesosy androany ataovy amin'ny fonao zany kipi mihitsy ny masonao manao zany hira zany ataovy Jesosy manaritra anao eo na fony aiko anavotako anao zay very tany amin'ny fahotana maro samihafa tany amin'ny lalana lavitra tany fa ozy izy tamin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny tsy havelany ane karohany ane na dia miranolalina indrindra azy ka nalatsaka mihitsy ny rako izy nisy loko anao ry aiky no nomeko hoe ry mpanota very aiza zay mba foinao mba ho azy tomponao lampandraika ao ambony voninahiny dehibe lozany Jesosy zany amonjena sy amonjenanao anafadozanao ety amin'izao tontolo izao zay vao fitaka isatana sy ny zoy ny dozabe aiza zay mba foinao soabe sy mahagaga ao atorony aminao amin'izay famonjena tsy vidina zany ho famelako ny otanao Jesosy lova nomeny anao aiza zay mba foinao mba atolory amin'izay androany hoe indro tompo fa omeko hoe ho anao ny tenako aza tao ambava fotsiny tompoko omeo azy amin'izay androany ny tenanao ka tsy misy zay tsy foko zay rehetra tianao. Ndia ataontsika izany hira sy efa mizato zany eo am-pizarana ny mofo. Say a fuinao ho an'i Jesosy sisa afuina are uaituna lapandraika funaita andraikua uli
satany zesotozapeza fa vitati satana sy nosoitosa aiza zay afotsika ho an' jesosy sy zay afohina aore soabesy mahagaga no atolotro anao soabesy mahagaga no atolotro anao famonjena tsy vidiana famelana ny eo tanao monjena tsy vidiana famelana ny fitiava tsy voafetra fitiava tsy voafetra lova ao an-danitra lova ao an-danitra zay afohina aorema hoanito akapino masina dia indro tompo fa omeko indro ho anao ny tena manomboka androany ho anao ny ka tsy misy zay tsy foky zay rehetra tianao jesosy tsy misy zay tsy fokotro za rehetra tianao Yesu lazatia fa ny ompanomponao fa ny ompanomponao riavako manara sapanaovy ny fitiavan'i Jesosy vatany io mangetaentanao anatin'ny fonao mampahory ianao io ary zany nanaovantsika nira hoe izy mihitsy no manolo tanana hoe aviry mangetaeta aza mba mamoly fo fa indro misy rano velona zay omena mba hamelona ao amin'i Jesosy ny mamelona atsika anao mahantra androany sy variana amin'izao fiainana izao ry zanak'ondry very lalana ny mofinaina androany no antolony anao satria tianao izy anao manaiky mba olony a ny tenany angeny ho fihinany eny aminao androany mba azahoanao fiainana Jesosy ny lalana fahamarinana ary fiainana ny ainy mihitsy satria tianao izy ataontsika saniry zany a 4:5 mba hiazakazahantsika amin'izay tia ny tenako ary mangetaentanao a satria tianao koa Jesosy Sana
mety tonga eto androany ianao veryhevitra kivy mamoy fo hoy Jesosy hoe tsy mba melana ho kamboty aho, tsy mba melana ho kamboty aho, aza matahotra fa momba anao aho, anavitra anao aho, fa za rehefa dia tia anao hatramin'ny fala. Aza misalasala manantona azy amin'ny raro amin'ny 700 ataontsika izany hoe manatona any Jesosy zao mba minoa amin'izay any Jesosy fa mahavonjy ange Jesosy Tompo mahavonjy. Izy ny mahavonjy atemitra zao tontolo zao ty, tsisy mahavonjy. Be fiantra Jesosy, tena be fiantra. Ianao zay ratsy mpanota tonga eto androany zao ny teniny hoe lamba fotsy no antafy ianao le maloto iny sololo lamba fotsy. Ataontsika izany iry zany. Feny aminao eny Jesosy androany zao ny teniny, indro a mitsangana eo ambaravarany fonao mandondona raha misy miainy ny feo kosa izy dia hiditra ao aminy aho, hiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy. Andeha ataontsika niry anao atompo, ataontsika izany iry zany, atolory azy ny fonao androany, midira amin'izay ataom-poko Jesosy. Fantandro fa tia ianao, zako tianao androany, hanao sitraponao, hanao ny asanao amin'izay, midira atao anatiko Jesosy, hanao atompo, ataontsika izany iry zany. Wow.
hoy ny apôstôly petera hoe aoko fantatra re rahalahy fa tsy zavatra mora simba tahaka ny vola fotsy na ny volamena na navotana nareo amin'ny fitondrantena adala zay fa nientiny razanareo fahiny fa ndrandry zanak'ondry tsy misy klema. Ary koa ny apôstôly Paoly mpanjiny azo fijaliana fa tena nanaovan'Andriamanitra fanekena ho antsika fa firenena masina ho azy zazo ianao. Ary teo ambony azo fijaliana io nanaovan'Andriamanitra Jesosy vavaka miezinezina natao anatin'ny fahoriana azy mbola nivavaka ho aso anao izy hoe raha io mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Manondrika manatona ka miondrika manoroka ny tompo masonao ry tompo ataontsika izany ery zany hanatona ny tompo andohalika ny fonao tompo mason'i Jesosy fa tianao izy. Ny tenako omeko anao zao natao ho fahatsiarovana misora azy ao am-ponao. Jesosy malalo tsisy teninay malagasy azo ambara afa-tsy ny misaotra Jesosy fa ny tenanao no menao anay anavotanao anay Jesosy tomoera atao anatinay ary manomboka androany le tenanao tsy mba marary le tenanao tsy mba manoty natolotra ao anay androany Jesosy manolo tena ho anao zay anao ny sitraponao am'izay manomboka androany Jesosy raiso hoe raiso Jesosy zany fanorantenanay izany fa hitandrina ny didinao zay anao ny sitraponao zay andeha araky ny lalanao sy fitsipika ao zay ary iaino ny feonao am'izay manomboka androany sotra Jesosy amen. Ary koa Jesosy sotroinareo rehetra ity tindrako atodranao famelana ny erikao misora azy ao am-pona. Jesosy ny ranao teo ambony azo fijaliana mikorina ty anatinay manomboka androany Jesosy milohan'izany farany taona ny 7 zany Jesosy hanadio anay zany amin'ny fahotanay rehetra zay vitanay rehetra nampalahelo aminao hatramin'izay ny ranao androany fa navotanao anay
voavitaka ny devoly aty amin'izao tontolo zao nozoindoza be tokoa e fandroany satria tianay ianao nomenao anay ny ranao hanadiovanao anay dia tahaka ny olo mariny izay androany lamba fotsy tokoa no atafinay ianao manomboka androany misaotra Jesosy misaotra Jesosy sakaizana Jesosy ana sady sy mavoy Jesosy ana raha ny olona mety mandahoana Jesosy no tsy manda Jesosy ana misaotra Jesosy tanteraka aminay tokoa ny izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy Masina amen. Apetraka isika andaotsika ary eo ampanangonana ny kapoaka tsaro fa ao anatinao amin'izay Jesosy manomboka androany donc mba hojerentsika ny ravalo amin'ny 700 hoe aiva Jesosy tomponaina moava ny lanitra eny matoki amin'izay ry fosaina faeken'Andriamanitra eny zoky Jesosy tompo fahagagana lehibe zany tsy antsono hoe mpanompo intsony fa ataony tena afatry andeha ataontsika zany iry zany valo amin'ny 700 valo amin'ny 700 ataontsika zany mbanao hira fanolorantena ho an'ny tompo mandra-pahavitan'ny fanokanana fantazana ny fanatitra sy fanangonana ny kapoaka fa izao dia nio akaikin'Andriamanitra no mahatsara na manitona azy izao tontolo izao io akaikinao tompo no mahatsara io akaikinao tompo no tikwisya Manilangautu uo Zikwitwerana
akaikinao Tompo no mahatsara Entiao Tompo diovy o tempolinao ny fiainako manontolo omeko anao anjakao namandao ay havoko izao tontolo izao eo anilanao eo akaikinao io akaikinao Tompo no tiako isiao eo anilanao Tompo tiako itoeranao tiaraka aminao no sakazanao eo akaikinao Tompo no mahatsara raha izao tontolo izao tsisy asoloko anao tsy misy ataoko asa rakay amin'ny fitiavanao fa tompoko ianao tena tiako ianao eo anilanao eo akaikinao io akaikinao Tompo no tiako isiao eo anilanao Tompo tiako itoeranao iaraka aminao no sakazanao eo akaikinao no mahatsara iaraka aminao no sakazanao eo akaikinao no mahatsara eo akaikinao Tompo no mahatsara no mahatsara oka tsy ho adinonao mandrakizay ry havana fanasan'ny Tompo anao androany ny aona taminy izy lefa nitady ianao dia no azoniny ianao eo akaikiny no mahatsara azy ianao raisoarin'ny tenin'Andriamanitra
zao ny teniny azy mpanompon'Andriamanitra am'izao sisa izao tsy isy anahirana intsony fa izaho mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Galatianina 5:7. Tazomy zany teny zany androany, tsy isy ampanina intsony zao tontolo zao fa mitondra ny mariky Jesosy any eo amin'ny tenako. Tsangana ivavaka tsika. Sotra Jesosy, fifaliana ho anay niona taminao teto androany. Zinona moa zay mba karohanao endretrarehetra eny dia hitanao zay rehetra. Nalainao tany atokantrano tany, teny tontolo eny teny, dia no hazonao teto androany ary mbola ho hazonao mandrakizay. Sotra Jesosy. Ny avoaka ny ampitso hoe tsy fantatray zany, fa ny fantatray Jesosy tianay le niteny taminay androany hoe za rehefa tianao hatramin'ny farany, tsy andaona foy ianao mandrakizay ahy. Misaotra Jesosy. Androany nanaovanay fanekena aminao androany, fa tsisy ampaninana intsony aty amin'izao tontolo zao, fa ianao no velona ato anatinay, fa tsy zay intsony no velona. Efa tonga vaovao zay androany Jesosy, efa lasa ny zavatra taloha indry tonga vaovao. Misaotra Tompo, makasitraka anao zany. Misaotra Jesosy. Fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, le tenenany tamintsika hoe mety manadino zany amin'ondrany eny vehivavy, manadino zany, fa za tsy anadinanao mandrakizay, fa vavita tomboka vatsy atao pelatanako ianao. Aza matahotra, aza merikerika intsony, fa izaho Jehovah Andriamanitra momba anao ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo zao. Misaotra Jesosy. Atolotra eo anao kosa Tompo ny dera sy ny ady, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Tsy misy soa maranantsika zao fotoana zao ny andininy voalohany ihany isaorantsika. Tsy misy soa hafa Jesosy na fokina reny tany manakarena nahita azy androany. Ao amin'ny fiarana fifoasana 20:7. Tsy misy soa hiafantsy Jesosy na fotonare ny tany, na miankarena zahita azy valiao aminy reao taofy manangatanana mafy valiao miaraka aminy Jesosy toka vonahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mifaleo amin'ny Tompo mahereza Tompo. Fotsy le tenne, hakantsy fotsiny tenma, maidirana ho any amin'ny andro ilay fampakarana, mila miomany anao
efa miveny akanjona de le tebositebana voadio tamin'ny lera fotsifotsy le teme akanjo fotsiny tema mahidirana ho any amin'ny androny le fampakarana mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera fanoharana sy filazana no indro hambarany ohatsikolombelona rehetra zay mbola miainy ety fanoharana momban'ilay fanjakan'ny lanitry fanasana lehibe fampangaram-bady ho any zanany efa voazara ohatsika rehetra ny fanasa de nyzao de antemba iomana fatratra sao de tara de azavarina sotro isan'izay ho tafiditra sao de nyzao ny fana mila miomany anao fotsifotsy ny teme akanjo fotsiny tema mahidirana ho any amin'ny andron'ilay fampakarana mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera fotsifotsy le teme akanjo fotsiny tema mahidirana ho any amin'ny andron'ilay fampakarana mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera fafiravoravoana sy fety lehibe ny any an-danitra firam-baovao zay vetesin'ireo olo masina ho an'lay mitoetra amin'ny seza fiandrianane misaotra sy dera sy lazary ny voninahitra misy akanjo fitondro zay ilaina sy tsy maintsy hoentinao de le akanjo fotsy madio ary kotsy isy pentina de azavarina sotro isan'izay ho tafiditra sao de nyzao ny fana mila miomany anao fotsifotsy le teme akanjo fotsiny tema mahidirana ho any amin'ny andron'ilay fampakarana mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera fotsifotsy le teme akanjo fotsiny tema mahidirana ho any amin'ny andron'ilay fampakarana mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera fotsifotsy le teme mila miomany anao efa miveny akanjonao de le tebositebana voadio tamin'ny lera de le tebositebana voadio tamin'ny lera de le tebositebana voadio tamin'ny lera Isa
etambise elani japaisa ideulevuna ikitana ekitana eradakapaifa janani fienana itambisi etambise elani japaisa ideulevuna ikitana ekitana eradakapaifa janani fienana Você